Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Pomma tsara, mandolitra anao ny le JT. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falatrany miaona amintsika rehetra mpanaraka ny le JT amin'ity androany faharoa ambin'ny folo ny volana jolay ity ireto ny lohateny. Tsy tanteraka ny diabe saika ny azon'ireo mpanao gazety ny tsangam-batony OGM teny Sorano ny ainga avy teo Akorondrano. Mahery ny 5,3 dolara ny famatsim-bola tokany USAID ho an'ny tetikasa iarivo. Ao anatin'ny tapany faharoa dia sarina biby iray no nentina teny an-dalambe teny ao anatin'ny ho ianao. Taranja mpanatanjahantena anankiray hafakely kosa no resantsika ao anatin'ny insolite. Ary dia iresaka ny lalao tenisy amin'izao fotoana izao sika ao anatin'ny fanatanjahantena ho an'ny androany. Dia faly mitsidika ny tokantranonao amin'ity takariva ity asaina ihany koa ianao hijery ny le JT hatramin'ny farany. Tsara fara no hiaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa an'ny androany ny tenako sy Rindra Tahiry no hitondranao ny tapany voalohany ao anatin'ireo vaovao lehibe. Tsy tanteraka ilay diabe no kasain'ireo mpanao gazety natao androany. Diabe izay tokony nandevenana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fanamariana ihany koa ny fitohizan'ilay hetsika izay fitsipahan'izy ireo ny fahalan'ilay volavolan-dalàna mifehy ny serasera raha teo Akorondrano ity hetsika ity rehefa avy nanatanteraka sy tiana teny an-toerana ihany ireo mpanao gazety ireo niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo olon-tsotra izay tonga teny an-toerana ihany koa farantsika tsara ary ny zava-misy ho an'ity tapany maraina ity. Vao maraina dia vavory teto Akorondrano avokoa ireo mpanao gazety avy amina haino manjiry isan-karazany nikasanao ny hetsika fandevenana ny fahafahana amin'ny teny vatapaty sy loko mainty nanamarika avy hatrany'ity hetsika ity raha natao tazan-davitra tokony tamin'ny 15 taona no ka ny diabe voasaka ny mpitandro filaminana teny an-toerana izany raha fanazavana atao ireny fifampiresahana solon-tenan'ireo mpanao gazety tamin'ny lehibe ny mpitandro filaminana teny an-toerana dia tsy nisy ny fanomezana alalana ho an'ireo mpanao fitakiana anatanteraka ny diabe mipetraka ny andron'ny toromarika avy amin'ny roalohan-dohan'ny mpitolona ireo mpanao gazety ary dia niverina ny azo ny gymnase nampandrosoana zato metatra trano nakany amin'ireo mpitokona kosa avy eo ny sakana nahitany ireo mpitandro filaminana ary nirosina naraka izany ihany koa ireo sakana roa hafa nanoloan'ireo nanapa-kevitra ny tsy hetsika teo amin'ny toerana nivorian'izy ireo intsony ireo mpanao gazety tapaka taorian'izay fahajanona ny diabe itoy kosa nefa ny fitakiana izay amin'ny alalan'ny haino manjery sy ny gazety ihany raha nambaran'ireo mpitarika azo lazaina olona matety Akorondrano natenteraka fitohan'ny fiarakodiaza ny amaroan'ireo olon-tsotra nitazan'ireo mpanao fihetsiketsehana ankoatra ireo mpanao gazety tonga namaly ny antsony izy ireo fiarahamonim-pirenena sy fikambanana tsy miankina isan-karazany nahitana olon-tsotra ihany koa tety ary dia saika ny katona ny ankamaroan'ireo birao mandidina an'Akorondrano ireo mpitandro ny filaminana tetsy andaniny efa niatrany nanerana ny arabe sy ny lalana tokony hozoran'ireo mpanao fihetsiketsehana. Fa nisy ihany koa ny savorivory tetsy Analakely.
taoriny teny Ankorondrano dia nisy olona hafa koatra ireo mpanao gazety izay tonga ary dia nitangorona teny soaran'teny nifanehitra tamin'ireo mpitandro filaminana izy ireo ary voatery tsy maintsy naparitaka tamin'ny alalan'ny fanipazana bomba mandatsa dranomaso raha ntsika ny fanazavana bebe kokoa mikasika izay. Nisy nikasa anaroatra tokoa ity hetsiky ny mpanao gazety saika anao diabe ho fandevenana ndra fahafahana amin'ny teny ity ho fanoherina fandaniana ilay volavolana rana ifeny fifandraisana raha araka ny zavantranga androany rehefa avy ny famotoana teny Ankorondrano mpanao gazety dia niparitaka samy namonjy ny toeram-piasany. Nisy andian'olona kosa tonga hatreny Soarano nifanetra tamin'ny barazy ho fitandrona filaminana nataon'ny Hémorrague izy ireo voatery nandefa bomba andatsa-dranomaso ny Hémorrague teto anaparitana ireo olona. Indromy antaona izany vao tena miparitaka tanteraka ireto olona saika anaroatra ireto. Taorin'izay nanao fanambarana tamin'ny rehetra ireo mpanao gazety tonga teny an-toerana ka nilazan'izy ireo fa efa nofaranana teny Ankorondrano ny hetsika nataon'izy ireo. Nanamafy izany rahateo ny mpitandro filaminana teny an-toerana. Toute manifestation publique, c'est la voie publique est interdite. Ça il n'applique pas. Allez, va faire le téléphone tamiko monsieur Soava, nzaka dia fanazavaiko ny zareo. Oui. Na inona taonareo ha? Efa nahazo baiko sa dia niverina zareo tany. Zay efa fandray téléphone. Zay tokony fatanareo ha? Matoy izy tonga tao nanatoro ana ha? Ene zo taonay ampilamina dia zay zany. Le izy nefa tsy hitanay maso fa ndraindray koa le tsy marina le izy aveo. Antonio izy ha? Antonio izy. Nahita ilay fandray tana tao nareo? Inareo zany tavila ty. Dia jereo any amin'ny anareo zany. Zay fandray téléphone zay. Nareo zao tsy mahazo autorisation nareo tsy afaka mandeha nareo. Eny areo zay niemitra zareo. Fa le olona teto zany olona ka izy mihitsy niteny hoe tsy olana intsony io. Sofa nahaina indray ny andraiky ny izany ny mpitandro filaminana ary dia nananaparitaka ireo olona nikasa anaroatra ity hetsiky ny mpanao gazety ity. Fa manoloana izay zava-mitranga eto amintsika izay indrindra ny fanakorontanana izay everiny sasany atao dia nanambara ho manohy ny fanomezan-tanana hatrany ny kung-fu manerana nosy eo amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana ka misy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona isan-tanàna. Nanambara ny anohy izany ny kung-fu tarihin'ny maître Avoko Rakotoarzona amin'ny fomba ADL na autodéfense locale izay efa nazatra azy ireo hatramin'izay ka hatramin'izao nanao antsoavo amin'ireo mikendry ny anao asa fanakorontanana ihany koa maître Avoko arak'ity ho enontsika ity. Ny kung-fu kosa nefa dia mampatsiahy ary mampilaza mivoaka malagasy rehetra ny tsy mahatsara intsony ny korotana ny fanakorontanana ny fambolena korotana eto amin'ity firenena ity ka dia manao antsoavo amin'ny voaka malagasy mba ho tony mandrakariva amin'ny trangan-javatra izay mety fandrebirebena ataona mpanao politika sasasasany izay iarahantsika rehetra mahalala moa fa tsy izy ireo fa mpanao politika izay efa nitondrana teto amin'ity firenena ity zatra nanakorotana izay dia verinay fa ankehitriny dia tokony hibanjintsika amin'ny fampandrosoana tanteraka ny firenena. Etsakilan'izay dia nanambarany koa maître Avoko fa mpanao kung-fu miisa iray alina no avy eto Antananarivo ao anatin'ny fifaninanana nasionaly izay ho atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady fa 14 ny volana aogositra ho avy izao. Fifaninanana izay amoahana an'ireo handrafitra ny ekipam-pirenena hiatrika ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany any Italia ny volana oktobra ho avy izao. Fa ao anatin'ny fanokafana ny fivoriam-be faharoa amby efapolo ny fiombonan'ireo parlementaira mampiasa ny teny frantsay na ny APF dia nisy ny fiara-misakafo no tanterahana teny Avoloa omaly ariva izany hoe ny alatsinainy lasa teo noraisy ny filohan'ny repoblika ireo délégationna parlementaira ireo ary dia nisy ny fanolorana maro voninahitra ihany koa. Azo fanasana teny Avoloa avokoa ireo délégationna ny soloteny ireo firenena ny aviny fanasana izay teo ambany fiahin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny sekretera général ny francophonie ny filohan'ny APF ary ny sekretera général ny APF ihany koa. Ireto farany izay samy nosalorana ny maro-boninahitra commandeur de l'ordre malagasy. Vous avez ainsi honoré non seulement deux individus mais avant tout les valeurs de la francophonie, les valeurs universelles portées
notamment par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Fa ny filoham-pirenena Hera-Jonary-Mampianina kosa dia nitolorana ny mari-boninahitra chevalier de l'ordre de la Pléiade de la francophonie no ireo ezaka nataony tamin'ny fampiroboroboana ny sehatra malagasy rehetra eo anivon'ny faritra amin'ny teny frantsay. Mbola nanamafy ny hari-karena iombonana sy ny fampandrosoana mandray handraikitra rahateo ny filoham-pirenena ary hikatsaka ny fihavanana. Cette paix sociale a besoin de stabilité politique, mais aussi important, sinon plus, de stabilité économique et sociale. Aujourd'hui, ce soir, nous pouvons affirmer que la francophonie, notre maison commune, qui s'est construite sur une langue commune et sur l'homme, tout en prenant le respect de la diversité culturelle et linguistique, ainsi que le dialogue des cultures, cette francophonie est désormais reconnue comme un acteur politique doublé d'un acteur international confirmé qui s'est engagé très tôt dans une concertation permanente lui permettant de jouer un rôle réel dans l'équilibre mondial. Tonga nanatrika ity lanonana ity avokoa ireo masoa ivovahiny miasa sy monina eto antsika ny mpiamana eo anivon'ny gouvernemanta indrindra fa ireo délégation avy amin'ny fiombonan'ny parlementaire avy amin'ny firenena mampiasa ny teny frantsay. Androany hariva no hikatona izany fivorembe izany hisy ny fehinkevitra andrasana noho izany. Fa hivadika amin'ireo vaovao sosialy indray isika. Mahery ny 10 sy 3 alina sy $7 ny famatsim-bola tokany USAID ho an'ny tetikasa iarivo tetikasa izay natao hitsinjovana fokontany misy 570 eto andrenivohitra izay matetika lasibatry ny voina samihafa tahaka ny tondradrano anisan'ny fokontany anisan'ny mahazo tombotsoa anatin'izay ny fokontany ankoron-drano Andramahery miaro sorojiravaka sy zo Randrianjalama. Misy 10 rakotobe miakatra no komity fontsi-taitra atao anatin'ny fokontany ankoron-drano Andramahery. Ao anatin'ny fomba fiasan'izy ireo ny mitety trano tahaka izao, manentana ny mponina amin'ny fitantanana ny loza sy hiomana sahady amin'ny fiatrehana izany. Eto izao, ny fepetra tokony ho raisina rehefa loza miatra na saina mena no ifampizaran'izy ireo. Tsy mivoaka ny trano foana izany moa dia mena tsy tapaka ny vaovao avoakan'ny iainao manjery rehetra izany. Nahazo fiofanana manokana momba ny fiovan'ny toetrandro, ny fomba fampandrenesana ny loza ary ny rafitra filazana ny loza ny CLS na ny komity fontsi-taitra mialohan'ny iroson'izy ireo amin'ny fanentanana ny mponina isan-tokantrano. Ny ankoatran'ny fanentanana moa zany dia ny fampahafantarana ny olona ny hoe iva ny toerana dia ampifanarana amin'izay zany le toeram-ponenana. Ohatra hoe misy an'ilay toerana iva be dia asiana tongony trano raha mifaritra iva dia somary fitaovana ampiakarina. 2,3 nisan'ny mponina eto ankoron-drano Andramahery ka ny 3 amin'izay no fantatra fa traboina vokatry ny loza voajanahary tamin'ny taona 2012. Hatramin'ny nijoroan'ny komity fontsi-taitra kosa nefa mahatsapa ny mponina fa niena ny fiantraikan'ny loza sy ny voina. Efa hain'izy ireo avy hatrany tsinona ny fepetra tokony ho raisina. Ny tana hoe tombotsoa hatramin'ny sin'le CLS zany dia fantatray ny rafitra atao amin'le fitantanana loza miandritra na mialona ao aoriana. Misy an'le fananganana saina eny amin'ny fokontany dia fantatra hoe rehefa mitsangana ny saina zao dia zao ny atao. Fokontany 570 eto andrenivohitra takany eto ankoron-drano Andramahery ary no ahazo tombotsoa amin'ny tetikasa iarivo na iarivo roso hiomana amin'ny voina izay mitsinjo manokana ny fokontany mora lasibatry ny voina samihafa toy ny tondradrano. Mahery ny 5 sy 3 alina sy $7 ny famatsim-bola atokany USAID ho amin'izany izay iarahany miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra, ny CAIR international ary ny BNGRC. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ho tanterahana rahampitso amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny andro ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny foibe-pirenena misahana ny fanjarian-tsakafo na ny ONN tsy olana eo amin'ny fahasalamam-bahoaka ihany ny tsy fanjarian-tsakafo raha nambaran'ireo tompon'andraikitra ao amin'izay foibe-pirenena izay fa mahasana indrindra ny lafiny sosialy sy ny ara-toekareny firenena iray manontolo omena lanja bebe kokoa mandritra ny andro rahampitso ny mahazava-dehibe ny
arivo andro voalohany ho an'ny zava manazava ny loha hevitra no safidiana tamin'ity taona ity ny tompona andraikitra. Fandrindrano izay ny tena antonasa ny foibe-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo. Faharoa ny le hoe multisectorialité, olona sy mpisehatra maro no mandray anjara amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, tokony hiara-harindra zany ireo. Fahatelo amin'ileo arivo andro voalohany araka ny efa nazavaina teo dia io no filazanay azy moa fenêtre d'opportunité hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, miatomboka any amin'ny zaza vao mitsaika ka hatramin'ny sy feno roa taona. Eo zany no arivo andro voalohany zaza, zany hoe ny asa rehetra atao hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zany tokony amin'io arivo andro voalohany io daholo no atao. Fa olona antapitrisany isan-taona no mbola mamoy ainy maneran-tany noho ny aretina tuberculose, izany hoe olona iray isaky ny 3 minitra mbola avy dia avy eo antotan'izy io ary tozary adinidininy ireo firenena maro maneran-tany ny miady amin'io aretina io. Ny tena zava-doza dia tsy mety fongotra hatrany fotony mihitsy ity aretina ity. Izany indrindra no nahatonga Andramatoa Chantal Guité, solo-mavambahoaka frantsay, isan'ireo mandray anjara amin'ny fivoriam-ben'ny parlementaire eo anivon'ny francophonie, indray ireo firenendehibe sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena mba hanokana vola sy fitaovana hoenti mandresy sy mamongotra ny tuberculose maneran-tany. Nanaiky antsitrapo anao siny ilay volavolan-kevitra sy fifanarahana ho amin'ny fanairana nyreto firenendehibe ireto ny sekretera jeneraly ny APF androany teny amin'ny fivoriany ny APF teny amin'ny CCI Vato. Efa vonina rahateo ireo fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernement hanatanteraka ny asa toy ny ONG Action Santé Mondiale. Lafo mavao hafa mihitsy indray kosa. Ny nahateran'i Jesoa Kristy ny fahagagana nataony ary ihany koa ny nahafatesany sy ny tsanganany niombana tamin'ireo ny lohahevitra ireo ny fetin'ny soratra masina andiany faharoa izay no tanteran'ny fikambanan'ny mpanazava sy tily eto Madagasikara faritany Analamanga Atsimo. Saika voasolo tena teto Antsahamanitra avokoa ny fiangona sy vondrona ny Savalpolo ahitana mpikambana hatramin'ny 2,000 iso. Indro ary ny fanampanazavana entin'ireo filoha-paritany. Zava-dehibe tokoa dia famaranana ny fifaninanana tesoratra masina eto amin'ity taona ity ny tsirairay no faninana arakaraka ny sokajy-taona dia zany hoe namoaka zany finalista vodikely ray louvoteo ray sampana maitso ray araka sampana misy atao amin'ny tsikambanana zany. Ny tanjona dia ny hoe ahatonga ny ankizy ho vavolombelon'i Jesoa Kristy eo manodidina dia ihany koa ampitombo ihany koa ny fahalalan'ny ankizy ny soratra masina. Ino antsika miampita amin'ny vaovao any ivelany? Nanao fanambarana ny anampy ireo andian-tafika izay any Irak ny sekretera mpanjakana Amerikana izay misahana ny fiarovam-pirenena any antoerana. Fanapa-kevitra izay noraisiny taoriny fidina ny tany Bagdad andro vitsivitsy izay ary dia tratratra any amin'ny 150 ireo andian-tafika alefa any Irak ireo anampisa ireo irakiana miady amin'ireo vondrona jihadista. Nanao fanambarana ny anampy ireo andian-tafika Amerikana ny Irak ny sekretera mpanjakana Amerikana misahana ny fiarovana any antoerana Ashton Carter. Fanapa-kevitra izay noraisiny taoriny fitsidiany tany Bagdad atratra 150 indray araka izany ireo miaramila anady alefa nampisa any Irak ho tafiakatra hatrany amin'ny 4,000 sy 4 alina araka izany ireo miaramila Amerikana any antoerana izy ireo izay ampiovan'ireo Irakiana miady amin'ny vondrona jihadista. Noraisiny izao fipetra izao mba hanampin'ireo Irakiana amin'ny fidaroana bomban'ny Mosul. Isaky ny dingana iray ataony amin'ny fandefisana tafika toy izao dia voafesy mianvaingana hatrany fariseny fanjakana islamika. Hitondra fitaovana izahay amin'ny fanafiana Mosul io ary hitondra ny fanohanana feno any Iraka ihany koa mandritra ny andro isehon'ny ady. Iraka manokana ampanaovin'ireo troupy miaramila vaovao any Etazonia ireo ny anovana tanteraka ny toby anapakapaka ao Kayara ho fitoerana anomanana ny fanafiana ny Mosul, toby izay vaobabon'ireo Irakiana miady amin'ny vondrona jihadista tsy ela. Ny vaovao avy any ivelany ihany koa no hiampitana ao anatin'ny tapan'ny faharoa ny lojité ho an'ity andro an'ity ho avy eo tsara fara ao anatin'ny mitendeny foana. Ny tena kosa dia mametraka ny mandra-piona ary dia hanaraka ny reto dokam-barotra reto ihany koa isika.
miditra ny tapany faharoa isika izay resahana zavatra maromaro ihany miaraka amin'ny tsara fara ho an'ny androany manao ny ianao ia miarabany ritsatahina sy tsika mpijery isatokatrany ihany ko salama tompoko ia ary dia ampidiritsika avy hatrany ary ny miteniteny foana vaovao maresaka ie resaka kely mikasika ny loha hevitra vitsivitsy resantsika atao amin'ny actu ny etsika ataon'ny mpanao gazety amin'izao fotoana zao a hitako hoe raha reo tompanao gazety mihitsy maheto andro parlementaire francophone reo e amin'izany hery lehibe ho an'ny mpanao gazety a sy ny mpanohana le fihetsiketsehana ny fisiny zareo eto tao anatin'izay fotoana izay izy a manao an'ilay fihetsiketsehana mba ho hitan'le vahiny hoe jereo a fa misy tsy milamina eto aminay zay zao anankiray dia amin'ny lafiny anankiray a manaratsy endrika any fanjakana zay zavatra zay raha vo tsy mitandrina ny fanjakana fa raha ohatra kosa nefa ka avela amin'ny fanjakana manao fihetsiketsehana zareo reo ka voafehy tsara le fihetsiketsehana dia mivadika hoery sy tanjaka ho an'ilay fanjakana indray zay ka hoe ha jereo tsara fa ty aminay tany demokratika mandeha ny fihetsiketsehana mandeha koa ny fivoriana afaka maneho ny hevitra ny olona fa ny tena atavorako le tenena alakely androany iny reny zany zao a dia ho avy ny mpanao gazety mety heritreritra hoe namanay reny ary mpanao fihetsiketsehana mila olona marobe namany hanao anazy mba hampandresy ny heviny fa am'izao fahasahirana ny olona sy hanohanany olona zao ahoana ny azahoanao ampoka fa firy isanjato indray ny tena mpanao anao a fa tsy reny indray le olona tahaka ny tamin'ny 7 ka hiandro occasion anankiray fotsiny dia amakitrano indray a dia azo tele indray a dia azo ordinateur indray a dia azo an'izao rehetrarehetra zao indray zay zany ny tena hitako hoe tena manahirana be amin'ity resaka demokrasia ny vazaty mahazo maneho hevitra ianao a tsy avela maneho hevitra ianao a tsisy demokrasia maneho hevitra ianao a tsy voafetra mihitsy atreto ary nareo de zareo reo azangy zay azo lazaina hoe tany hoe demokratika mitonona am'izany hatramin'izao tsy mbola misy mahafehy anao hoe dia samy lasa hoe dia tena demokratika marina ny mitany zay misy anao a ka dia tena malalaka marina ny olona maneho hevitra ary dia afa-po amin'ny fitondrana zay misy eo aminy amin'resaresaka fanehoan-kevitra zay fa be dehibe aminy tsy milamina fa le izy ve zany aloha le demokrasia le tedavina io a dia karazana ohatrany hoe infini ve izy io amin'ny resaka matematika ka dia iny fotsiny tanjona ka dia makany aloha ka dia samy sasany mbola voetoeto ny sasany mbefa somary lasa lavitra ry dia ny sasany zay ny anankiray ny anankiray faharoa dia nanaitra kely ihany koa le valo alina sy valo hetsy dolara natokana hikarakarana andreo traboina matetika eto amin'ny tapitanàna Tananarivo rehefa misy nitranga voajanahary tiako fantatra zao raha mba misy afaka mamaly hoe makaiza marina le valo alina sy valo hetsy io fa raha mifanazavana eniko teo a dia ohatrany miodikodina fotsiny ao amin'le fanentanana an'le olona voakasika an'le loza voajanahary fampahafantarana an'le olona ary fampianarana atsangano ny saina sy tsangano misy fotoana zao teo ny resaka teo zareo hoe asiana tongotra hazo ny trano ivaiva rehetra ka mety otra trano-drano tsara zany fa izany miantoka an'izay ho vitan'le valo hetsy dolara ve zay natokana ho an'izay ve le valo hetsy dolara sa le valo hetsy dolara ho an'le papiofana dia ho an'le indemnité efampitranga re zany re olona efampitranga zany fa dia mba mifampitenitsika dia mba ampianary koa zay voatrany tsy ampiany le vaovaovao ray andehtsika amarana anazy a ny faritra tsiminy any a dia verina kely resaka tilikambo tsika ny tilikambo zay tazanay a nanomboka teo sakara kahatreo tapitanàna amin'ny Tuléar no seho anareo be dibe fiangonana ohatrany ao tapitanàna amin'ny Tuléar zao ohatra dia tenenanareo a misy cathédrale katolika anankiray ngeza be eo fa tsisy tilikambo dia tsy nalainay sary zany le izy zany tsy resaka fiangonana andresany eto fa resaka tilikambo a dia atolotra anareo vitsivitsy a reto sary manaraka reto io tompoka dia fiangonana
tilikambo ny fiangonana orthodoxa eo Andranovory le sapanandalana milohany hiditra ny Tuléar iny le mivadika makany Ampany Beza Tsiombe de tonga ny Fort-Dauphin ny orthodoxe amin'ny faritra iny de tena fiefiny orthodoxe zany amin'izao fotoana izao ny orthodoxe sy ny silamo zany manomboka mipetraka any amin'ny faritra zany hoe betsaka pino ny abetsahany aloha tsy haiko fa ny fotodrafitrasa ahitana tilikambo amin'ity orthodoxe ty zany manomboka aty Mahaboboka no hitako Mahaboboka afaka kelan'ny Sakara iny makany Tuléar rehetrarehetrany de feno azy feno an'io fiangonana orthodoxe io zao ny Mahaboboka io Mahaboboka tanàn-dehibe anankiray afaka ny Sakara io raha azonareo an-tsaina zay pakany Tuléar dia milohan'io Mahaboboka io afaka ny Mahaboboka io le misy le toerana fanaovana tokagasy miariary miantsaantsa de tsy tahotra tsy elatra route nationale atsy alohaloha atsy misy gendarme misava aty aloha ty misy gendarme misava papier-na automobile manao PR fa le tokagasy tompoko tena amina barika foko tany ray manontolo fa mijanona fiaranao fa mizakazaka izy ohatra inona no vidinao firy no entinao sy karazany io ndray dia ekara ao atapy-tanàna ny Sakara tsara tilikambo reo olona Sakara avelo Katompan le eto ambany ta voalohany le hitanao le vavady de misy an'le soratra hoe ekara Masinda tsy fantatro zay zay anarany le fiangonana de io tomboka ny ao Sakara izy io mbo maresaka be Sakara de ty ndray ny FLM Sakara ihany koa izy io tsy de mifanalavitra le fiangonana ndreo fa de mahavarina fa de trano efatra lavabe zany sa anankitelo de eo ampovoany ao ny tilikambo varavarana aloha efatra varavarana 10 zany hoe raha azoko tsara zany nitarina tsikelikely io ndray de FLM ao tapy-tanàna ny Tuléar io tapy-tanàna ny Tuléar zao moa zany ny tena caractéristique ny tilikambony Loterane izy tsy de manano sarotra fa de tilikambo de tilikambo tsy de manano sarotra loatra amin'io ny Loterane ao tapy-tanàna ny Tuléar mihitsy io tena ngizadingezy tia no ekara ao tapy-tanàna ny Tuléar manana tilikambo sans fil le quartier vao miditra tanàna ny Tuléar alohany atokaviny amin'ny arehan'ireo taxi brousse PDB national sy régional reo ekara sans fil zay fandehan'izy io de tia eo atapy-tanàna ny Tuléar ihany koa izy io koa zao orthodoxe io sary io eo amin'le mahavatsy any lalana mandeha makany amin'ny poro ny Tuléar iny any quartier André Félicien le tovolahy le mpanakanto trano hafa mihitsy le ambadika trano hafa le ambadika misy elanelany zany io trano ery ambadika rio sy ty le fiangonana ty fa le fiangonana ty anoloana aty aloha zany zao mifandeha ty ohatratra zay ny fandehany de io ndray ny UFJKM Arasalama Martyr zay no anaran'izy io eo atapy-tanàna ny Tuléar ihany koa zao fiangonana zao izay ny sary avy tany amin'ny dianao tamin'ny tamin'ny herinandro no mipetraka tany Tuléar tany nandritran'ny herinandro teo ihany ny voandalana azo nentina aloha fa mbola ho avy manaraka iresaka kely vaovao hafandraisika ao anatin'ny SOS SOS ho an'ny androany izay hoentiny rojo ravaka manao ny rojo raha-panareo miralasy ny mpanaraka ny logité amin'izao takany tovolahy iray ty miresantsika ty ie zay indrindra fidy raha-pianakaviana mbola tanora tokoa isaingy anisan'ny mampijaly azy vo mikika azy amin'izao fotoana izao dia momba azy indrindra no entina amintsika ato anatin'ny SOS mifanindra dalana amin'izay ny fanazavan'ny mpitsabo mikasika ny dialyse izay fomba iray entina hitsaboana sy karakarana ireny olona atao hoe marary vo ireny horesan'ny dokotera ihany koa ny vola lany marary isam-bolana amin'izay fizampahasalamana tsy maintsy ataony izay tsy andrera larisirika fandeha rahantsika izay sary fanazavana makasika ny fidy izay. Insuffisance rénale chronique izay no mahazo any fidy. Tsy miasa intsony araka izany ireo voany noho ny fisian'ny kista lehibe amin'ny voany roa. Tsy izay ihany anefa fa marary ihany koa ny fony
ny vavoniny ary misy rano ny tratrany. Dia anemia le tsy tratrany tsy fahampindra be da be. Ny atomboka tamin'ny tazo ny aretin'ny fidy ho ny vadiny. Rehefa niombo anefa ny aretiny dia hita ho ny areraka izy ary tsy maintsy niditra hôpitaly nandritra ny tapabolana mahery. Tsy izy mandoa foana izay fanafody hoaniny, sakafo hoaniny, rano sotroiny alohany daholo. Dia ny 3 mai vao maraina be izy efa sepotra be mihitsy dia tsy maintsy nampidirina hôpitaly. Fomba iray hitsaboana ny olona marary vony dialyzy raha ny fanazavany Dr Kotomanga Maminirina. Tsy maintsy atao ihany koa anefa ankoatr'izay ny fizaham-pahasalamana isam-bolana ahafahana mitily ny singa tsy ampy amin'ny vatan'ilay marary izay matetika tsy vitan'ny dialyzy ka mila ampidirina amin'ny alalan'ny fanafody ambava na atsindrona. Amin'ny alalan'io bilan io farafahakeliny zany mila an'ireo calcium, fer, tsindrona solon-dra sy ny fanafody tosodra. Farafahakeliny zany ireo no ilany dialysé dépense azo tombatombanana eo amin'ny 400 ariary isam-bolana eo ao. Farafahakeliny raha tahinika tsisy fahasarotana hafa mitranga satria olombelona ny dialysé mety marary. Mila manao dialyzy in-3 isan-kerinandro ary vidy. Ny olana nefa nisy namaky ilay multi-service fidiram-bolany tany Sabotsynamena. Ny vadiny kosa mpampianatra saingy tsy afaka nanohy izay asa izay intsony aloha satria mitaiza kely. Ny raha vavindreniny sy ny anabaviny fidy zany sisa amin'izao fotoana no miantsoroka ny fikarakarana ny fitsaboana azy sy ny famelomana azy telo mianaka kely. Isaky manao dialyzy zay tsy misy hoe vola mivaingana hoe ty vola tsy maintsy aloha fa hoe ty fanafody fidina dia manome ordonnance ny dokotera dia ty zany fidina dia mandeha mividy ilay fanafody iny dia iny ilay sara an'ilay fanafody iny zany indraindray tsy tratra so zay efa manomboka tsy tratra tsony mihitsy. Le saram-pitsaboana zany no mba hoe agnatahana fanampiana amin'ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka hoe raha afaka mba misy mamety olo-tanana dia raisina tsy hitrapo-tompoko fa mazana dia mazana le fitsaboana nefa ny tena tsy miasa dia tsy afa miasa moa zany fa tsy miasa. Izay ny any fidy izay mbola miavelona hatramo zany izay antso nataon'izay efa mipetraka elaela teo ihany ilay laharatazo by fa raha ohatra tena mbola tsy azonareo dia afaka mandefa miantso aty aminay na mandefa hafatra aty amin'ny Facebook-nay ianareo asa mbola misy ampina mariana kely fotsiny zava hoe mila mitandrina be mihitsy zany amin'ny zavatra amin'ny sakafo hoaniny any na ny rano sotrony ary zao dia efa ferana hoe tapalitatra isan'andro nefa izy nandritra izay resaka taminy dia hita hoe magnetaety izy dia hisotro rano izy fa efa misy an'izay fetry izay zany dia tsy maintsy ajaina le izy dia hita hoe mijaly izy fa manantena fa isika tsara sitraposy manala-tanana dia anohana sy hanampy an'izay antso avy nataona izay. Ya, misotranao rojo ary dia mirary soa ny fidy isika rehetra miaona indray sika aoriany ireto dokam-barotra ireto anatin'ny insolite sy ny fanatanjahantena ary ny Globe Trotter. Mitoy ny tapany faharoa ny logité hatrany isika zao ary dia apiditra ny andro lalàn'Andriamasy hitondra ny oianao any androany. Manao ny andro lalàna. Miarabanao ry tena miarabanao Rajao. Salama tompoko. Manasantsika tokobrava izy tompoko lahy anaraka ny oianao. Oianao any androany sarina biby anankiray ny nentina. Biby anankiray izay tena diso fantatry malagasy loatra ary hita ihany koa eto amintsika ny faritra maro misy azy na andrenivohitra zany na ny amorontsiraka atsinona zany fa ny sifotra na escargot izay nanontaniana ny olona sendranay androany. Tsy fantako io. Zany mbola tsy hitako mihitsy eto amin'izany. Ay, fantatra. Inona ry? Sifotra io zao. Inona ry tena fantatra? Zay zany tsy dia fantatry firy. Tsy dia fantatry firy izy aloha. Azo hoanina ve io? Tsy azo, mahafaty io ngamba raha tsy diso ilay any Tamatavy mahafaty. Escargot fa kobokany io.
Fantsara miteny gasy ohatran'ny tsikovoka escargot azo hoanina ve io amin'ny fahasaha mihinana reny fa tsikovo ny gasy ohatran'ny tsy mihinana lailosy korany sifotra inona raha zany teny frantsay escargot ve azo hoanina ve poziny loatra ny tsy azo escargot vazaha io fa tsy haiko amin'ny teny gasy a azo hoanina amin'ny vazaha azo hoanina raha nitsika gasy mety possible azo hoanina koa escargot inona ny anarany teny gasy sifotra azo hoanina ve azo hoanina io misy azo hoanina misy tsy azo hoanina aiza ny tena ahitana an'io any amin'ny faritra morontsiraka ny tena ahitana azy ny be indrindra escargot io inona ny anarany teny gasy lailosy io zany azo de hoe sifotra tsy sifotra io ka azo hoanina ve io tsy azo hoanina io sifotra inona anarany teny frantsay escargot aiza ny tena misy azy saika raha Madagasikara saika hitako any daholo azo hoanina ve misy olona mihinana sokona inona anarany teny frantsay tsy haiko escargot inona anarany teny gasy sifotra aiza ny tena faritra ahitana azy eto Antananarivo koa misy sifotra fa tsy fantatro hoe aiza ny tena betsaka azo hoanina azo hoanina sifotra inona anarany teny frantsay tena azy cargot misy cargot saika tsara zay aiza ny tena faritra ahitana azy aiza ny faritra ahitana azy tsy haiko indray azo hoanina azo hoanina hitona moa le sifotra fahafantarako azy inona ny teny frantsay nareo tsy haiko misy isan-karazany io tsy haiko tsy haiko teny hoe ohatra le karazany ny sifotra hoe sarotra be le karazany be da be dia tsy haiko miteny anazy aiza ny tena faritra ahitana azy kosa ny faritra varatra angamba azo hoanina tena misy mahafaty izy io ary io karazany mahafaty izy io fa tsy azo hoanina ia be dia be zay fanontaniana mipetraka zay manana valin'izay andro larena saiky marina aloha eo amin'ilay sary hoe sifotra zay mihitsy ny tena anarana miteny gasy sifotra misy manafangaro azy amin'ny lailosy lay tsisy any coquille tsisy an'le fonony be babeny aoriny iny fa ny sifotra misy an'iny izy iny koa nefa misy karazany roa raha mivolazy mihitsy ny hoe sifotra antanety dia misy ny sifotra andranomasina zay nitsony amin'ny koa corandrika moa zany ny faritra morontsiraka fa ty sifotra ty any tena betsaka an'izy io hitako dia any amin'ny faritra bebe tambary zany hoe tambary maro voairiny zany zao dia misy mitovy amin'izao tontolo zao mihitsy izy dia mahagaga fa tanomaina dia fa dia hitanao fizifizy izy dia rehefa tonga ny fahavalony ka mitady ohatran'ny anafika azy dia ohatran'ny sokatra ihany koa izy misitrika ao anatin'iny dia mamankididy dakadakan'ny ankizy mandehandeha rehetrarehetra fa ny hoe fihinana tena ohatra mbola tsy nahina olona mihinana sifotra fa raha zany efa be dia be nefa mivarotra sifotra ty sifotra tra vao tena matetika teo hoe ny vazaha ny tena mihinana fa ny tetikova ny silo tena mihinana an'io silo raka ty any miparika silo misy fitsangatsanganana kely mangingina kely tsy mahita tapingana biby any ianao na dia vitsika azy laniny zara daholo fiasa hoana tokony mba misy biby kely any eny mipetrapetrakery misy fanazavana ato fa ny sifotra zany dia azo hoanina fa misy fomba fandrahoana azy izay fikarakarana azy ao arin ny fahazahoanan'ilay biby zany dia misy fotoana elaela mihitsy fikarakarana azy ary misy ny orinasa malagasy mamokatra sy mivarotra sifotra eto amintsika eto tsy hanona manarana moa satria manjary lasa manao dokam-barotra fa misy ihany koa ny trano fisakafoanana eto Madagasikara zay manana an'io escargot eo anatin'ny sakafony raha ny fanazavana ihany satria fa miresaka an'izay dia hoe mila 10 andro ao arin'ny nazahoanan'ilay biby zay izy vao azo vonoina sy hoanina zany hoe raha maso ny sakafo hoaniny mba tsy ho zavatra pozina
dia izy io ve fanao entresa fanao tsaksa fanao résistance aza miatso aloha sao dia lokanareo tsy lasa tsara hony osy Christian zay efa ninana ia misaotra anao Andry Lalaina mbola miaraka ety antsika efa resaka indray ny fanatanjahantena. Fanatanjahantena iresantsika tennis sy karaté. aloha ny taranja tennis no resantsika voalohany satria zay zao no mahoraka eto amintsika ny toy androany ny fanotsanana isam-bondrona teo amin'ny Coupe Davis zay ampiantrana antsika eto ho an'ny vondrona fahatelo aty Afrika iakarana ny vondrona faharoa andraisa Madagasikara anjara mazava ho azy taorino omaly dia nahazo fandresena koa ny ekipirana malagasy ary tamin'ny seta telo noatra ihany koa izany arahantsika ny fanadidina. Mbola tamin'ny isa telo noatra ihany koa androany no nivoan'ny ekipa pirenena malagasy ho mpandresy nanoloana ny ekipa pirenena keniana. Nanokatra ny fandresena tamin'izany Jacob Rasolondrazana izay nanamontsy an'ilay keniana Kevin Cheriot tamin'ny 7-0. Somary sahirana kely kosa teto amin'ity lalao ity nilarina voalohany malagasy Yantso Rakotondramanga nanoloana an'ilay laharana voalohany Ismail Changawa. Efa nitariana seta iray Yantso 4-4 vao niotra ka nahazo ny seta faharoa tamin'ny isa 7-9. Ny avizana sy ny taraino narary teo amin'ny ankibe tongony Avi Ismael ary dia lasa ny Yantso mora foana ny seta farany 4-1. Notariana tamin'ny seta iray 4-4 ihany koa ry Jean-Jacques Rakotoa sy Yantso Rakotondramanga teo amin'ny olondroa miaraka nanoloana ny Ismail Changawa sy Ibrahim Kibet vao niezaka mafy ary nahazo ireo seta roa farany tamin'ny isa 4-3. Iala sasatra ireo mpilalao malagasy ireo raha ampitso mialohany anohizan'ny fantsanina isam-bondrona anoloana ny Beninois na ny Botswanais. Teo amin'ireo voka-dalao hafa kosa androany tena mikanjana akato ihany dia samy tamin'ny isa 3 avokoa nandresen'ny Maroc any Namibia sy nandavon'ny Cameroun any Mozambique ary nanomitsana ny Benin any Algérie. Na iala sasatra azy ny ekipa pirenena malagasy raha ampitso dia mbola isy hatrany ny lalao ho an'ireo firenena hafa mandray anjara amin'ity Coupe Davis groupe 3 Afrika ity. Ny taranja karaté? Ny taranja karaté dia iresaka mahakasika ny style Oadoryu tsika izay isan'ny style ela indrindra ihany koa tamin'izay taranja karaté zay tonga teto Madagasikara. Misy ny maître sensei anankiroa izay nampiditra azy dia André Njafy Paul sy Raharmanantso Hugues ao anatin'ny fankalazana fanomezam-boninahitra an'izany ireo mpikatroka tanora amin'izao fotoana amin'ny fikarakarana fifananana ho azy mirahalahy ireo ao anatin'ny fankalazana ihany koa ny taonjobily nateran'izy ireo. Rahantsika nay fanadina mahakasika izay. Ao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona faha-20 any maître Paul Ndrenjafy manana ny tepanamainty 6e dan sy ny fafitopitoana ny maître Raharmanantso Hugues tepanamainty 2e dan izay sampamorona ny style Oadoryu teny amin'ny aka taranja karaté do dia karakara fananana fedina amboarany karaté Oadoryu 4 ireto komity ireto fananana zay tao eny amikanja amin'ny tafin'ny Mahamasina nisa botontolo andro ho avy izao. Ao anatin'ny fifaninanana le coupe Oadoryu 2016 zany dia misy karazany roa, misy ny antsoina hoe comité na combat fahalalantsika azy ary misy antsoina hoe kata na fihetsika mirindra. Ao zany misy ho an'olo tokana dia misy koa ny par équipe, ohatr'izay koa ny kata misy an'olo tokana dia misy ny par équipe. Zany hoe eo zany nahitana an'ireo hoe izy tokoa ireo solofo timbony ala kolokolo timbony vary ary ireo anjarezan'ny karaté Oadoryu ivoaka amin'ny sabotsy eo zany mikasika an'izay. Saika ireo mpikatroka Oadoryu manerina nosy no nasaina sy andray anjara amin'ity fananana ity ka faritra maro manerina nosy no efa nanambara fa andefa solotena. Fifananana zay isafidianana sy amorona ny ekipa nasionaly ny taranja karaté Oadoryu hiatrika fananana goavana ny 20 aogositra ho avy izao. Les coupes Oadoryu zany araka izay voalazay dia natokana ho an'ny Oadoryu irery ihany eraky Madagasikara. Amin'ny fotoana io zany amin'ny sabotsy zany no amoanay ekipa nasionale Oadoryu. Dia le ekipa nasionale Oadoryu zany no andray anjara amin'le fifanana le 4 écoles zay atao amin'ny 27 août. Mariana fa efa nosokafana tamin'ny fiara mitsangatsangana sy fiara misakafo teo amin'ireo mpikatroka rehetra niaraka tamin'ny maître Paul Ndrenjafy sy maître Raharmanantso Hugues ity fankalazana jobily ho azy mirahalahy izay mpamorona ny style Oadoryu karaté tenivon'ny aka ity. Saotranao Andry Lalaina ary dia mbola iresaka fanatanjahantena ihany sika ao anatin'ny insolite.
nalaza be ny baolina kitra atao anatin'ny euro efa tapitra moa izy iny ary dia miditra anatin'ity fanatanjahantena somary hafakely ity indray ry zareo any Frantsa amin'izao fotoana izao foot golf izay no anaran'izy ity araka izany anarana izany dia fitambarana fanatanjahantena roa dia ny football sy ny golf ohatrany ahoana ny fizotran'izany lalao izany andao jerentsika. Rak'izay anaran'izay dia fitambaran'ny lalao baolina kitra sy ny golf ity fanatanjahantena ity. Maromaro no nalaina avy amin'ny golf. Voalohany amin'izany ny fitsipidalao rehetra mahakasika ny fomba famonoana baolina. Ny kianja ihany koa dia ny avy amin'ny golf ihany no ampiasaina. Ny lavaka idiran'ny baolina no tsy itovizany satria natao lehibe izany. Eo indray mantsy dia baolina kitra no ampiasaina. Mitovy habe tanteraka amin'izany ihany koa ny lavaka amonoana azy. Amin'izao fotoana dia misy ny Coupe de France amin'ny foot golf, misy kluba roapolo eo milalao azy ity. Tena mila fahaizana manokana izy ity fa tsy vitany hoe mahay golf na mahay baolina dia mahay azy. Il faut doser. Mila mahay mandanjalanja, mila mahay mikendry ihany koa. Tena fanatanjahantena ity ary mampiasa saina mihitsy. Zavatra mahafinaritra amin'ity zany zao dia tsy takan'ny foot rehetra le frantsay koa tsy leo zava-boribory mihitsy fa etsy mahafinaritra amin'ity baolina ity zany zao dia tsy mba misy akamely zany io rizy tahiny hoe carte jaune fa takao baolinao aloha zay vita anandray zao. Dia ny mety hitovizany koa dia ny mihazakazaka satria mandeha mipita an'ilay lavaka rehetra isaky ny fa io koa tsy misy fetoana hoe tonga ny 30 taona efatra amin'ny 30 taona dia retraite fa aory bande footballeur zany zay navita ny carrière professionnelle mihitsy tsy mitsofoka amin'izay taiza vatana sisa tokony ianao foot golf. Foot golf ny anarany. Le raha hitantsika tsara ny akanjo teo ny tapany ambany dia akanjona mpanao baolina kitra ary ny tapany ambony ny akanjony mpanao golf izany hoe ambony polo dia ny ambany ny short sy bakiraro lava sy kiraro godasy. Izay no entina ny lalao an'iny foot golf iny asa raha isy azotra lalao an'izay eto amintsika. Tsika aloha zany manana terrain de golf maromaro ny Ambohidratrimo misy eny Malaza koa misy any lavaka kely misy lavaka kely fa tsy maintsy alebiazina zany le lavaka. Eny ary andeha kely ho any Chine ndray tsika anatin'ny globe trotteur. Fitsidihana izay efa natombotsika omaly ihany tato anatin'ny logité ity globe trotteur ho an'ny androany ity any amin'iny faritra Azia ny hatrany any Chine ny fomba fiainan'ny mponina manokana indray no jerentsika eto androany ary ny finoany ireo mponina any Chine. Ny efatra faingoena isanjaton'ireo mponina eto Guangzhou no nironana ankany amin'ny finoana kristianina ankehitriny. Izany hoe ny 5 faingo efatra isanjaton'ireo mponina dia mbola mandala ny finoana nentim-paharazana avokoa ny boudisme izany. Ka isan'ireo trano fivavahana lehibe sy masina indrindra ho azy ireo ny temple Guangxiao. Eto dia ahitana efitrano fivavahana maro toy ny Mahavira Hall, Samgram Hall, ny Xiqi Garba Hall arakaraka ny vavaka tiana atao izay mety ho ataka na mety ho fisaorana ihany koa. Rehefa hiditra ireo efitrano fivavahana ireo dia esorina ny kiraro ary miankoka mivavaka avy hatrany. Raha ara-tantara kosa indray dia efa hatramin'ny taonjato fahaefatra no nijoroany ity temple ity teo anelanelany ny taonjato fahaefatra sy ny taonjato fahafolo ary dia nisy mihitsy ireo moanina sinoa lehibe toa ndry Dang Xiantianranna sy Yang Shunhuji nonina teto amin'ity temple Guangxiao eto Guangzhou ity. Temple isan'ny masina indrindra sangisan'ireo temple vitsy indrindra afaka tsy dia ny mpizahantany eto Guangzhou ihany koa ny eto Guangxiao. Ny fisokafana amin'izao tontolo izao raha toa dia fomba iray eto manabe ny olon-drehetra ao anatin'ny finoana boudiste raha ny tariketran'ireo moine izay nonina teto. Tena mahavarina eny anazy moa le izy tena inona ny mahavarina anao mahavarina le tena le sarvangana kozobolamena tsy miteny tsy mivolana dia miendrika eo dia mivavaka amin'io
ary sao dia zay ara ve mahatonga ny zala lasa matanjaka be ara teo kareny io satria hoe matanjaka be ve ny azy ny andriamanina zany hoana fahafantarako ny boudisme aloha tsy mivavaka amin'ny ziny ary tsy mivavaka amin'ny bouddha ihany koa zay tsy andriamanitra iny aminy fa karazana mpanoro hevitra sy ny mpanoro ny fomba fanao dia karazana fisainana anatiny kokoa le ataon'le olona rehefa manoloana ny reny fahafantarako azy fa alohantsika tsyresaka fa ny zavatra misy aloha dia zao hoe be dia be mihitsy ny olona avy any amin'ny tany tandrefana resaka tany tandrefana tsika dia Amerika avaratra sy ny Europeanina dia be mifatika boudiste ary olona tsy apozinao mihitsy reny mpilalao film malaza reny mifatika lasa bouddha boudiste reny mpilalao sport malaza be reny mifatika tsy fantatro hoe ny aina be tao anatin'ny vola sy ny arena ve dia ohatrany tsy nahita filaminana sy filaminantsaina tao amin'ilay atoko fivavahana nisy sy nitezana anazy raha nitezana tamin'izany izy dia mitady zavatra hafa fa ao Guangzhou misy fiangonana nasehoany teo le sary kristianina dia zay kristianina rehetra mifangaro tonga mivavaka daholo ny katolika ny protestant luterane l'orthodoxe samako daholo dia samy makamaka kely eo daholo fanitsiny eo ia toizantsika raha pitsondray ny diany a Guangzhou iny a tanàna ray any a Chine moa zay Guangzhou zay mazava ho azy fa faranantsika amin'ny météo ny logité androany izay tonga dia hitodiantsika avy hatrany amin'ireo faritra izay misy orana anisan'izany ny any Toamasina izay misy orana ny atoandro manomboka amin'ny 1:30 ora ka hatramin'ny 3 ora tolakandro eo ny eto Antananarivo ihany koa dia eritreretina fa hisy orana malefaka rahampitso mila miomana amin'izay rahampitso vao maraina no misy hatramin'ny 2 ora tolakandro eo somary ho sarotsarona ny lanitra ary dia misy orana ao anatin'izay rahampitso any Fianaratsoa ihany koa dia misy ny orana vao maraina ary dia saika ho tako ny rahona tontolon'ny andro nareo alohany amin'ny 4 ora tolakandro ao aorian'izay vao mety ahita masoandro kely anareo any Fianaratsoa farany any Antsirabe tapany maraina ihany koa misy orana raha hoan'ny rahampitso izay sady anatin'ny ririnina zany ho an'ny rahampitso no misy orana kely faritra hafa tsy misy fiovana Mahajanga Antsirana Natoliary sy ireo faritra manodidina azy mafana sady mbalika ihany koa ny masoandro ho an'ny rahampitso ireo ny maripana mangatsika indrindra ho an'ireo faritra rehetra hitantsika eo ambany ny maripana eo ambony dia ny mafana indrindra amin'ny atoandro izay no azo ambara io orana avy io nahavariana mihitsy tamin'ny asabotsy zay no ny azo ny alavany hoe Toliara ny akatranaka ty Antananarivo dia manomboka eo Iosy azonao saratsaina moa zany any Iosy ny faritra tsy mo Fianaratsoa mandra-pahatonga aty Antsirabe dia tsy nijanona mihitsy io orana madinika io ary mifangaro amin'ny zavony satria amin'ny alina moa zany ny tena mandeha dia io mandeha amin'ny alina io dia any aloha zany ny sécurité eto anelan'nelan'ny Ivato Ambositra sy le antsoina hoe Ambato Fitorahana eo no tsy avela mandeha mihitsy ny fiara amin'ny alina fa arahany zandary miaraka amin'ny basy ary tsy mahazo mifampisongana ny tomobile dia ny anaovan'ny zandary azy tompoko dia zao maka camion anankiray izy sakanany eo aloha eo dia misy tomobile 2 sa 3 manaraka ao aoriana ao miandry dia misy gendarme anankiroa ery aloha dia misy gendarme anankiroa koa any amin'ny farany any dia le camion iny le mitarika eo aloha mibahana tsy mamela ny sasany isongona mandra-pahatonga eo amin'le Ambato Fitorahana dia tonga eo Ambato Fitorahana zany dia miala amin'izay le zandary dia lasa le camion dia mahazo mifampisongana daoly amin'izay mandra-pahatonga any amin'izay tiany ale tsirairay avy fa reo zandary reo indray zany miandro tomobile hafa indray eo dia miescorté andreo indray makaty Ivato dia manao an'izay tsy akijanona zalary fa le erikerika kely tena aty Antsirabe vao mijanona dia izy io tonga aty Antananarivo zany zany hoe fandray amin'ny erikerika ny hoe fandriam-pahalemana tsaroko fotsiny ohatran'izao fa io zany tsy milamina zany eritreritra hoe any amin'ny faritra Sakarala ilisan'le fatolona le 3 le croisement makany hoe Berro sy ny karazana iny fa any tsy maninona misy gendarme any dia mampandeha anao andao andeha dikan'izay rehefa tsy mihazonanao izy milamina tsisy atahorana zany dia izay no mamarana logité ho an'ny andro misaotratsika niaraka taminay hatramin'ny farany rahampitso amin'ny 7 ora sasany indray ny fotoanantsika fa dia mirary alina mahafinaritra sy tontolo andro mahafinaritra ho an'ny rahampitso veloma tompoko
Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Héros, c'est l'ami des enfants à seulement 100 arrières. Découvrez les 5 saveurs du biscuit Héros, lait, fraise, pêche, vanille, orange dans le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Pomme tsara, manolotra anao ny le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT.